ary dia toroana amintsika ry havana ny famindram-po sy ny fahasoavana avy amin'ny Jesosy Kristy tompontsika. Ny salamo fahavalo ambinipolo andininy fahasivy ambinifolo sy ny faharoapolo ny rahantsika mamaky ho fiderana ny tompo. Salamo fahavalo ambinipolo ny andininy fahasivy ambinifolo sy faharoapolo. Nitsangana ary dia hanome voninahitra ny tompo isika. Ho ny mpanao salamo, isaorana anie ny tompo izay mitondra ny entantsika isan'andro isan'andro. Eny Andriamanitra izay famonjena antsika. Andriamanitra no Andriamanitra ny famonjena ho antsika, ary an Jehovah Tompo ny fanafahana amin'ny fahafatesana. Amen. Dia hivavaka isika. Nentinao amin'izao toerana izao izay Andriamanitra no ny haben'ny fitiavanao sy ny famindramponao. Mbola mitarika anay amin'ny alalan'ny fanahy masina ianao, ka tsy mahatafandriamandry anay ny amin'ny tony fotoana sarobe ditony. Misaotra anao Tompo fa efa teto ianao, ary eto raha teo araka ny teninao manao hoe raha misy rona telo mivory amin'ny anarako dia ao afovoany aho. Manatona anao amin'ny fanetreteny izahay, ary mangataka indrindra ny hijerenao anay amin'ny maso nao feno famindrampo. Tsy hijerenao anay amin'izay fahotana mandrakotra ny fiainanay, anafahanao aminay amin'ireny kosa, ka hitondranao ny fahasoavanao amin'ny alalan'i Jesosy. Matoky izahay fa tonononao aminay tsiraray avy reto ny fiadanana. Raha ankehitriny dia mbola maniry ny fitarian'ny fanenao masina trany, ny amin'ny hamakina ny soratra ao masina, ny amin'ny andraisanay sy ainanay ny afatra avy amin'izany, mba hahatonga anay olona mpanafaka ny voafatotra ary olona mpitondra ny fihavanana eny amin'ny fiarahamonina. Misaotra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Matthieu toko faharoa ambinifolo manomboka eo amin'ny andininy faharoa amby roapolo hatramin'ny fahatelopolo. Matthieu toko faharoa ambinifolo ny andininy faharoa amby roapolo hatramin'ny fahatelopolo. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny teny. Dia nentina tany amin'i Jesosy ny lehilahy anankiray izay demoniaka, sady jamba no mona, dia nosotraniny ka dia niteny sy nahity ilay mona. Dia talanjona ny vahoaka rehetra ka nanao hoe, moa ity va ilay zanaky Davida? Fa noho nireny fariseo zany dia hoy izy, tsy misy amohan'ilay inony demonia afa-tsy Belzeboba lohan'ny demonia. Ary Jesosy nahalala ny eritreriny dia nanao taminy hoe, ho foana ny fanjakana rehetra izay miady an-trano, ary tsy haharitra ny tanàna rehetra na ny trano izay miady an-trano. Ary raha Satana no namoahako an'i Satana, dia miady an-trano izy, ka ahoana no haharetany fanjakany? Ary raha Belzeboba no amoahako ny demonia, iza kosa no mba amoahany zanakareo azy? Anoho izany dia izy ihany no mpitsara anareo. Fa raha ny fanahin'Andriamanitra kosa no amoahako ny demonia, dia efa tonga aminareo sahady ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ataon'ny olona ahoana no fiditra ao amin'ny tranony mahery androba ny entany? Raha tsy hafatony aloha ny mahery, dia vao androbany ao an-tranony izy. Izay tsy momba dia manohitra, ary izay tsy miara-mamory amiko dia manahaka. Amen. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny Matthieu toko faharoa ambinifolo arak'izay efa novakiana teo ny andininy faharoa amby roapolo hatramin'ny fahatelopolo ry havana no anjarantsika amin'ny tian'io ity araka ny fandaharana mofinaina. Ny fanahin'ny Tompo hitardalana antsika, azontsika manohy hatrany ny lalana miaraka aminy. Eto amin'izao tontolo izao iainantsika ankehitriny
dia mitombo isa ireo fahavoazana mahajamba mahamoana. Mahajamba satria maro ny tsy ahita intsony afa-tsy mitenany no ny aben'ny fahoriana sy ny fahasarotana samihafa eo amin'ny fiainana. Mahamoana satria efa tsy mahita ho lazaina intsony ny maro eo anatrehan'ny zavatsarotra zary zavatra efa iainana zany ka tsy misy ho lazaina intsony ny manodidina antsika. Amin'izany toe-javatra izany ity soratra masina ity dia te hampianatra antsika indray. Inona moa no hidiran'i Kristy amin'ny fahajambana sy ny tsy fahaiza miteny? Inona no anjara andraikitry ny fiangonana amin'ireo toe-javatra mety mahajamba na mahamoana ny fiarahamonina? Ao amin'izao soratra masina izao dia Kristy no hitantsika mivoatra amin'ny asa izay ataony. Fitariana araka an'i Jesosy Kristy, fitariana manafaka. Ary ny fitariana araka an'i Jesosy Kristy dia fitariana mampiombona. Lehilahy anankiray azon'ny fanahy maloto ka jamba Simona no nafahany Jesosy araka ny andininy 2:20. Nentina tany amin'i Jesosy ny lehilahy anankiray izay demoniaka sady jamba ny mona dia nositraniny ka dia niteny sy nahita ilay mona. Teo anatrehan'izay gaga ny vahoaka ary ny ampan'olona ilay atao hoe fariseo dia nitsikera kosa. Eo amin'ny andininy 2:20 hatramin'ny 4:20 no ahitantsika an'izany ry havana. Talanjona ny vahoaka fa ny fariseo kosa raha nandre dia nanao hoe Belzeboba no hamoan'ilay niny ny demonia. Raha ny soratra masina ry havana mijerena dia efa voamarika hatrany amin'ny testamenta taloha fa ilay Mesia izay tsy iza fa Jesosy Kristy dia tonga mba hanafaka. Ao amin'ny Isaia 5:5 sy ny 9 tapany voalohany dia misy soratra masina mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe ampahiratina ny mason'ny jamba, ampaladiana ny sofiny marenina, hitsambikina tahaka ny dierany mandringy ary ioby ny lelany mona. Jesosy Kristy manondro ny tenany eo amin'ny filazantsara ka ny Lioka 4:4-20 sy 7:20 manao hoe ny fanahin'i Jehovah no ato amiko satria nanositra hitory-teny somafaly amin'ny malahelo izy, naniraka anasitrana ny toritoro-fo, hitory fanafana amin'ny babo. Asa-panafana ataony Jesosy Kristy ary tondrona indrindra eto amin'ny Lioka 4 fa ny fanahin'i Jehovah Tompo no ao aminy. Izany no mampifamatotra ny loha hevitry ny perikopa sy izay ambarany ity anjara mofinainantsika ity. Jesosy Kristy izay feno ny fanahin'ny Tompo dia tonga pitarika amin'ny fanafana, nanafaka ilay tratry ny demonia, jamba sady mona izy. Fitariana manafaka ny fitarian'i Jesosy. Arak'izay nanairana antsika teny am-piandohana ry havana dia maro amin'ny trangam-piarahamonina, maro amin'izay zavatra iainantsika no maneho endriky ny famatorana, endriky ny fangejana toy ny fahasarotana ara-tsosialy, ny tsy fandriam-pahalemana, ny herisetra samihafa, ny fankalana sy ny fifandrafiana, ny fahazarana mamatotra, ny fahazaran-dratsy. Tena famatorany demonia ireny ry havana. Ary tonga i Jesosy mbola miasa amin'ny alalan'ny fanahy masina ao amin'ny fiangonana ahatanteraka fanafana. Ny ampieritreretana antsika dia ny hoe
amin'ny mahafiangonana antsika dinio ny mitranga ao tokantranonao, dinio ny miseho any amin'ny toeram-piasana na amin'ny sekoly misy anao, hievery tsara ny fiarahamonina misy atsika, karazana fanahinona miteraka fiainana manao ahoana no mbola manjaka, ary inona no anjara entsika fiangonana amin'izany fanafana izany. Tena ho toan'i Kristy fiangonana solon-tenan'i Kristy ety an-tany hitondra fanafana ve isika, hitarika amin'ny fanafana ve isika manoloan'ireo fangejana samihafa, manoloan'ireo finiavan'ny olona tsy te hahita, na manoloan'ireo zavatra tsy mampiteny mampangina ny olona ankehitriny. Tena ho tenan'i Kristy ve ny fiangonana ka hitondra fanafana, savahoaka ho isam-bahoaka, miandry fahagagana, gaga ireo vahoaka satria sitrana ny jamba miteny ny mona. Sasanatria ho toy ny fariseo ka mamafy tsikera fotsiny amin'ny zavatra rehetra misy sy mitranga. Mieritreritra isika ry havana, ho tarihan'ny fanahy masina ny fiangonana tahaka ny Kristy, hijery ny fahavoazan'ny fiarahamonina, manomboka ao atokantrano sy amin'ny sehatra nametrahana antsika ary hitondra fanafana. Ny faharoa dia ny fitarihan'i Kristy, fitariana mampiombona. Hitantsika izany eo amin'ny 5:20 hatramin'ny 7:30. Jesosy milaza mazava fa ho foana ny fanjakana rehetra izay miady an-trano, eo amin'ny 5:20, ary manambara koa izy fa raha ny fanahin'Andriamanitra no hamohan'ny demonia dia efa tonga sahady ny fanjakan'Andriamanitra. Lazainy koa ny hoe izay tsy momba dia manaka. Manamafy izany ny filazantsara ka ny Marka 3:4 sy ny 5:20. Hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo, raha misy fanjakana miady an-trano dia tsy ahatra izany fanjakana izany, ary raha misy mparay trano miady an-trano dia tsy ahatra izany mpiray trano izany. Miantso fiombonana ny epistily araka ny Filipiana 2:1 sy 2 manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, koa raha misy famporisiana ao amin'ny Kristy, raha misy firaisana amin'ny fanahy, tanterao ny fifaliako mba hiraisanareo saina, iray fitiavana, miray hevitra. Efesiana 4:7, mazotoa mitana firaisana avy amin'ny fanahy amin'ny fehim-pihavanana. Mazotoa mitana ny firaisana avy amin'ny fanahy amin'ny fehim-pihavanana. Miantso fiombonana ny fitarihan'i Kristy ry havana, ary izy raha teo nefa nitahaka tamin'izany fiombonana izany, milaza hoe izay tsy momba dia manahaka, izay tsy miaraka amin'ny Kristy dia mamafy fampirafesana sy fizarazarana, izay tsy momba ny Kristy dia mametraka fifandrafiana eo amin'ny fiarahamonina. Eto amin'ity zao tontolo izao ity dia misy fitondrana na fikambanana izay milaza fa mitondra vahaolana amin'ny fiarahamonina kanefa mampizarazara, mametraka ny zarazara ao an-jakana, manilika ny tsy mitovy hevitra aminy, na ara-politika io na ara-pivavahana dia samy misy an'izany avokoa. Ny ara-politika io dia efa mazava loatra, ny ara-pivavahana dia hitantsika ny hoe misy karazana tompom-pivavahana manana fahasahiana, fa izy ihany no voavonjy ahilika ny hafa. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, raha mijoro ny fiangonana ianao zany. Mijoro ho amin'ny fiombonana ve ianao ato amin'ny fiangonana? Mijoro ho amin'ny fampihavanana ve ianao any amin'ny sehatra ametrahan'ny Tompo anao? Mijoro miantso firaisan-kina ve ianao eo amin'ny fiarahamonina? Mampiombona ve ianao sa mampisaraka? Ry havana malala, tsy misy mangatsika na mafana ho ny soratra masina, ny miaraka amin'ny Tompo. Tsy misy ankavia na ankavanana, tsy misy afovoana, tsy misy koa misabaka. Fanahy ianao
mazava tsara ny toerana misy anao any Kristy anao momba ny Kristy na momba ny Satana ianao, na ianao mpampiavana na ianao mpampisaraka, na ianao mpanafaka na ianao mbola mpamatotra na voafatotra. Zay ihany. Tsy misy hoe za le goragora, tsy misy hoe za le indraindray anamana dia indraindray tsy namana. Raha tena miaraka amin'ny Kristy isika dia olona mitondra fanafahana fa tsy voafatotra intsony. Raha tena miaraka amin'ny Kristy isika dia olona mpampiavana fa tsy mpampizarazara. Raha ao amin'ny tokantranonao ka miteraka fifandirana foana ny fisianao, ny zava-dehibe dia ny hoe miverena amin'ny tompo ary aoka ianao mba ho mpitondra fifamelana. Raha ao amin'ny tokantranonao ka mitondra fifandirana foana, ny zavatra ataonao na ny teny aloky ny vavanao miverena amin'ny Jesosy mba ho tonga mpitondra fifamelana ianao. Raha ato amin'ny fiangonana na eo anivon'ny fiangonana ka mahazatra anao no mamafy resaka mandratra sy mampizarazara, miverena amin'ny tompo ajanono zany ary manomboadinika manorina fihavanana. Raha ato amin'ny fiangonana ka mahazatra anao no mamafy fizarazarana sy teny mandratra ajanono zany, miverena amin'ny tompo ka manomboadinika mba hampiavana sy hampiombona. Raha eo amin'ny asa na ny raharaha ara-piarahamonina ara-politika ijoroanao tsaroa fa ny fanjakan'Andriamanitra dia tonga amin'izay mpampiavana, sambatra ny mpampiavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Aokary sika rehetra anana fanapahan-kevitra amin'ity anio ity mba ho fitaovam-panafahana fa tsy ho isan'ilay voafatotra na mpamatotra intsony. Amin'ity anio ity anana fanapahan-kevitra mazava, safidy mazava, tsy ampizarazara intsony fa mba olona mpampiavana, tsy mpanahaka fa mpanangona. Dia mba ho tahaka ny Kristy isika, anafaka ny voafatotra ary ho mpitondra fampihavanana eny amin'ny sehatra rehetra misy atsika, na dia amin'ity tontolo andro ity ihany azy. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Tompo dia misaotra anao izahay fa niteny taminay indray ianao, nampahafantatra fa ny fitarianao vokatry ny fahafenon'ny fanahy masina ao anatinao dia fitariana manafaka. Mbola betsaka ny mamatotra anay na izahay eto izao azy, ary indrindra ny olona ivelan'ny fiangonana dia tena voageja mafy, voafatotra sy voageja ny fahazaran-dratsy, voafatotra sy voageja ny fahoriana, ny adi-tsaina, ajoroa izahay kristianina tsirairay, ajoroa ny fiangonanao, lay tenanao Kristy ety an-tany mba hitondra fanafahana, tsy andro fahagagana fotsiny tahaka an'ireo vahoaka, nanatrika ny fanasitranana ny jamba sy ny mona, fa tena ho fiangonana mandray andraikitra Tompo, amin'izay tandrify anay tsiraray avy, tsy miandry sehatra lehibe, fa ny farany kely indrindra momba ny tenanay, ny momba ny ankonanay, ny mpifanila bodirindrina aminay, ny fiarahamonina misy anay. Eny raha manana fanomezam-pahasoavana na sehatra lehibe izahay dia hijoro ho mpanafaka ary Tompo. Misaotra anao izahay fa mitarika anay ianao Jesosy ho amin'ny fiombonana. Ny teny aloky ny vavanay izay soratra mety soratany tananay any amin'ny fampielezana samihafa amin'ny alalan'ny tambazotra, ny hetsika rehetra ataonay, ny asa toto-tsainay dia mitarika ny olona ao amin'ny fampihavanana ny tsy ho lany andro amin'ny fitsikerana fotsiny izahay fa manjary vavolombelona tsy izy ny fitarianao ho amin'ny fiombonana. Dia ampaherezo ary amin'ny alalan'ny fanahy masina mba hiaina izay teny efa nampandrenesinao anay teto. Ampaherezo amin'ny alalan'ny fanahy masina anany safidy tsara manomboka amin'ity anio ity mba ho fitaovam-panafahana, mba ho fitaovam-pihavanana. Jesosy Tompo,
indreo ny fandaharam-potoana anay amin'izao anio izao. Ianao hitarika anay amin'ny fanainao masina, ahatanteraka izany araka ny sitraponao mba ho vonina hitrao ho fahombiazanay koa. Ianao Tompo, mametrahanay ny ankonanay, naizanaiza misy azy ireny, ninino nataony amin'izao ora sy fotoana izao. Tompo, ataovy tonga amin'ny fanafahanao izy, ary indrindra tena ho mamisiry amin'ny teny fampihavanana. Jereo ny manodidina anay, mety tratry ny fanaintainana noho ny aretina, any amin'ny hôpitaly, any an-tokantrano, eny an-dalambe. Amin'ireny Tompo dia raisan-tanana ny fiainany. Ampio ireo fianakaviana mikarakara tratry ny fahasairanana, ara-bola, ara-potoana. Dia ianao no anakaiky koa ka hanokatra ny lalana, ahafana mahita ny vahaolana amin'ireo olana samihafa ao anatin'izany. Ny mpitsabo sy ny mikarakara rehetra mpisehatra eo amin'ny lafin'ny fahasalamana dia ho tohananao amin'ny fahendrena sy ny fitiavanao. Tena ho tanam-pitiavanao Andriamanitra mikarakara ny marary. Misy ny manamanjo Andriamanitra dia ampahery, amangy ianao, ampionina amin'ny alalan'ny fanahy masina. Misy ireo miatrika adisalotra, ara-piarahamonina, ara-pitsarana, eny ara-ankonana sy ara-pianakaviana. Dia ho amin'izany koa no hidiranao an-tsehatra, hitondranao fanafahana sy ny rariny ary ny hitsiny. Ny fiangonanao jereo Andriamanitra, ao anatin'ny ezaka samihafa ity fitandremana ity, amin'ny famaraparanana ny ezaka asa iombonana amin'ny fandrafetana ny lakozian'ny ray aman-dreny eo anivon'ny Efijekema, misaotra ny amin'ireo efa nandray anjarany amin'izany. Omeo izay mba hahafahanay manolo tanana. Omeo ny fiangonanao Tompo mba hahafahany mandray anjara ho vonina hitrao. Hiditra amin'ny ezaka tilikambo izahay, dia ianao anaitra ny tompon'andraikitra samihafa ao anatin'izany, ary tsy hamela ny fiangonana ho varim-bariana koa mba hanandratana ny vonina hitrao amin'ny ezaka rehetra izay kasaina. Miomana, afaka herinandro ny amin'ny fotoam-pahasoavana ny fiangonana, andraisana ireo katekomenina ho mpiombon-databatra aminao. Fantatrao ny amin'izy ireny Andriamanitra. Mangorohoro izahay raha metra tanana amin'izy ireny mieritreritra ny hoaviny izay mbola misy herisetra ny Satana. Omany ampoam-panahy izy ireny, ary azony mafy amin'ny tanam-pahasoavanao mba haritra hatramin'ny farany amin'ny fanekena izay efa hotonony ao anatrehanao. Mangataka aminao izahay ny amin'ny synodam-paharitany Antananarivo andrefana. Ianao ane tsy hamela ny synodam-paharitany andeha irery fa hitarika azy araka ny sitraponao amin'ny alalan'ny fanahy masina. Mivavaka ao an'ireo tompon'andraikitra ampitantan'izany izay ankehitriny, ary manantena indrindra ny hanendrenao indray ray aman-dreny président synodaly hitondra izao synodam-paharitany izao araka ny sitraponao. Ny synody Efijekema tsy miafina aminao ireo isam-piangona sy isam-pitandremana eto Madagasikara hatrany ampitan-dranomasina. Tompo akekezo ho ary tario tokoa amin'ny fanahy masina ireo isan'ambara tonga mananandraikitra mivantana eo amin'ny fitantanana ny fiangonanao, na mpitondra fivavahana izy ireny na lahiky. Dia tononona aminao ny fiomanana amin'ny fanatanterahana ny synoda lehibe, ireo volavola rehetra miakatra ao amin'ny isan'ambaratonga mitondra izany fivoriana izany, dia alohavanao amin'ny asan'ny fanainao masina mahery. Ny synodam-paharitany larana fahafito izay mandray ny synoda lehibe faharoapolo dia ho tohananao sy ampinao koa ho vonina tsara amin'ny asa tsara. Fezinay ny vavakay amin'ny nampianaran'i Jesosy manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny eny an-danitra. Meo anay an'io izay anona sahaza ao anay, ary mamela ny herokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoary ny tsodrany tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra ny faharetana sy ny fiononana anie
ampirahevitra anareo araka ny Kristy Jesosy mba ho saina iray sy vava iray ny rahanareo mankalaza an'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika mandihana hitari-dalana antsika ny fanahy masina. Amen. Ho an'Andriamanitra irery anany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.